Riavana malala dia raina ny tompo dia raina Andriamanitra no fitahiny manokana satria nomeny izao andro manokana izao tsika andro manokana izay ahafahantsika mihaino ny tenin'Andriamanitra nandritra ny herinandro isika dia niatrika ny herinandro iny tao no nandalo fiaikana tao no nandalo zavatra maro samihafa fa vaovao indray ny herinandro vaovao izay misokatra ny lohantsika ka mialohany etrehetika izany dia izao tsara ny mandray teny fikasana tsara mandray fampiarezana manokana avy amin'ny tenin'Andriamanitra tiako ny sarika ansaintsika amin'ity andininy izay resantsika ity petera voalohany toko fa 4:7 petera voalohany toko fa 4:7 dia izao no lazainy manao hoe fa tombotra ny farany zavatra rehetra koa indreka mahonoana tena ho amin'ny fivavahana dia mipetraka fanontaniana fa maninona tsika mahono tena amin'ny fivavahana inona ny idiran'izany amin'ny fantomorany zavatra rehetra fa maninona tsika no mivavaka ripe malala tsy ara-lavitra itsika fa eo amin'ny andininy eo ampito eo ihany petera voalohany toko fa 5 petera voalohany toko fa 5 ny andininy fa 9 petera voalohany toko fa 5 andininy fa 9 dia izao lazainy hoe mahonoana tena miambena fa ny devoly fa valonareo mandehandeha tahaka ny leona merina mitady izay arapany androany raha hiatrika ny herinandro vaovao tsika dia tsaro mandrakariva fa na dia mitady andrapaka tsika ary ny devoly dia tsy anakery izy satria mahono tena fivavahana isika faharoa dia izao Matteo toko fa 9:20 dia izao lazain'ny baiboly amin'ny anaran'i Jesosy hoe miareta toro sy mivavay nareo mba tsy hidinareo amin'ny fakapanahy mety ihany ny fanahy fa nofony tsy manan-kery raha hiatrika herinandro vaovao tsika dia tsaro fa manodidina antsika zay alehantsika eny dia be da be ny fakapanahy ary ny fakapanahy indraindray mety tsy voatohatra antsika satria mahery izany lazainy eo hoe mety ihany ny fanahy fa nofo tsy manan-kery tsy ampy raha ny nofontsika tsy manan-kery ahafahantsika manohatra izany fakapanahy zany ka mila vavaka izasy ianao andeha fiainoantsika vavaka amin'ny fiainantsika mba ahafahan'ny fakapanahy tsy hanan-kery eo amin'ny fiainantsika ary fahatelo dia izao no lazain'ny baiboly eo amin'ny Jaona voalohany toko fa 5 andininy fa 4:20 Jaona voalohany toko fa 5 ny andininy fa 4:20 dia ohatry izy hoe fa izao no fahasahinana anantsika eo anatrehany raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia mihaino antsika izy mila vavaka itsika satria efa tombotra ny zavatra rehetra araka lasantsika teo ary mahafinaritra dia izao satria raha ohatra ka mangataka amin'Andriamanitra tsika mangataka amin'ny aroy fakapanahy aroy vitrata favalo dia manino izy izy mihaino antsika izy ny amarana koa dia izao Efesiana toko fa 3 andininy fa 20 Efesiana toko fa 3 ny andininy fa 20 dia izao no lazainy hoe ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho zavatra rehetra eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahantsika na heverintsika aza araka ny hery izay miasa ato anatintsika Andriamanitra mahay manao mihoatra noho izay etserentsika Andriamanitra mahay manao mihoatra izay angatahantsika ka noho izany dia mila vavaka isika na hoe tsika mivavaka izany mba ho tanteraka eo fiainantsika ka mba ho feno vavaka fiainantsika mandritra n'ity herinandro vaovao izay misokatra ny lohantsika ity indray vavaka tsika Jehovah tomponay eo ankasitrahana feno ianao noho ny fitahinao manokana noho ny famondraponao ka menao anay indray ity herinandro vaovao izay misokatra eo ny lohanay ity misaotra tompo satria afaka ny fampahery izay afaka ny eny ny teninao teto amin'izao onjam-peo sy toerana izao tompo malalo manily lalina izay mba ho tanterahanao aminay any ny teninao izay mampianatra anay fa efa tombotra ny zavatra rehetra ka noho izany dia mila vavaka ny tokantranonay mila vavaka izay tsirairay avy tompo malalo mivavaka izay satria manafika anay ny favalo ka raha hanafika anay tompony satana dia azonay antoka fa ho mpandresy satria ianao miara-dalana aminay miara-ty aminay ary lazainao teo koa tompo fa mila vavaka satria maro be ireo fakapanahy izay mianjady eo amin'ny fiainanay tompo malalo manily lalina izay mba ho arovanao amin'izay fakapanahy zany satria miara-dalana aminay sy miara-ty aminay hatrany koa ianao tompo malalo nampianarina koa izay androany fa ianao dia Andriamanitra mivavaka ka nino nangatahanay dia enonay ary mamaly izany ianao fa ny lalina tompony mba tohizany izany fa malino anay mandrakariva izany ary voalaza teo koa tompo fa ianao dia Andriamanitra izay mahay manao mihoatra noho zavatra rehetra ifandriny lalina tompo dia mba ho tanterahanao aminay zany teninao zany ka mba ataonao mihoatra noho zavatra izay etsiretinay aneny zavatra izay ho ataonao eo amin'ny fiainanay ka resaka herinandro vaovao zay dia mba herinandro hitondra fombiazana hitondra fitahina hitondra vokatsoanay ne zany ka tsy efa nerin'ny teninay nefa izany fa mila nery fiainao masina ka manily lalina tompo izay mba ho tarehy fiainao masina mandrakariva amin'izany herinandro vaovao izay misokatra eo ny lohanay izany ka dia tononona sy rinona raha Jesosy mivavaka amen